avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Nanomboka namoaka ny vokatra vonjimaika efa nampozany rehetra iny ny seny ny niseho ny 12 Desambra teo izay nolazaina fa fifidianana manakaiky vahoaka fa tsy izay no niseho fa fifidianana mampiaiky ny vahoaka tamin'ireo osika sy alatra mibaribary eo anatrehan'izany andrasana izay ho fanapahany fitsarana na ampiatra ny tantandalana na ho volakakafitra ka ny omaly tsy miova ihany. Atao mahajanga ny maraina teo no namoana ny vokatra vonjimaika ny fifidianana communal sy municipaly natao ny 12 Desambra teo. Betsaka tamin'ireo kandida ho an'ny distrika ny mahajanga voalohany no tsy nanotriny, tsy namaly ny fanasana nataon'ny seni noho ny antony maro. Ataon'ny mpitondra tombosiara ny samy mpiasam-panjakana eto amin'ny firenena hoy ny fanambarana nataon'ny syndicat ny infirmière sy ny sage-femme samy niara-ambony misy nandefasana fiaramanidina aminjena ny aina ao ireo nitazany potsiny ary lazaina fa tsy manana hoentimanana ny fanjakana. Lasa olana saribahana ho an'ny mpitondra mifanisy ny fifindramonina an-tanan-dehibe indrindra ny mihazo any Antananarivo renivohitra. Maro ny antony raha tsy laza fa tsy ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny mpampianatra mpikaroka teboka izay tokony fatohan'ny politika mpanjakana raha tiana nitazonana ireo mponina ireo any ambanivolo izay tantsany ankamarony ary amokatra ho an'ny tanan-dehibe. Any ivelany olona misy 10 farafakely no namony ainy ary 900 naratra nandritra ny fanafihana niseho tany amin'ny tsenan'ny Magdebourg Allemagne ahino mbola hitombon'ny isan'ny namony ainy. Olona efatra hafa no antahorana mafy ny fahasalamany no io fahavoazana io amin'izao fotoana. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Sabotsy faraiky amby roapolo ny volana Desambra taona 2024 falitafahoana amin'andray tena fitomboka lasy tompovavy eto amin'ny fampahalalam-baovao manatitra ny arahaba mba ampirarenitsoa ary manasanao ampanajana anjo ny fampahalalam-baovao araka ny fanatsidika teo dia nanomboka namoaka ny vokatra vonjimaika efa napozany rehetra ny seni niseho ny 12 Desambra teo izay nolazaina fa fifidianana manakaiky vahoaka fa tsy izay no niseho fa fifidianana nampiaiky vahoaka tamin'ireo osoka sy alatra ny baribary. Eo anatrehan'izany andrasana izay ho fanapahany fitsarana na ampiatra ny tena tantandalana na ho an'ny volakakafitra ka omaly tsy miova. Sakafo intelo isan'andro hianatra toy ny ankizy rehetra hotsaboana raha tojo sy fahasalamana izay no andrasany reto zanaka amin'ny ray aman-dreny sy efa tokony ho fantatra ireo olon-dehibe ihany koa satria safidiny io ray aman-dreny ao amin'ity tokantrano iray antsoina hoe Madagasikara. Nisy fotoana nandeha ny dinidinika moropatana ny fanaovany ankohona natao amin'ity tokantrano ity. Nilaza izay mba vetsovetso ny reto zanaka ary nanome toko fa hoendry sy hianatra tsara ka nanaiky tsy ampisalasalana ny ray aman-dreny amin'ny fanatanterahana izay fangatahana. Tsy vitany nanaiky fa nampanantena zavatra maro amboniny izay nangatahana ihany koa toy ny hoe alohan'ny Pasika. Hividianana an'izao ianareo, hiavaka ny arendrinareo amin'ny volana Jona. Tsy izay ihany fa ho any amoron-dranomasina amin'ny fialan-tsasatra lehibe ary hividianana kilalao faran'izay raitra amin'ny fety Noely izay no fampanantenana nataony reto ray aman-dreny tamin'ny zanany. Nandeha teny ny fotoana gaga reto ankizy fa totsy ny tanterahany reto ray aman-dreny ireo fampanantenana nolazainy. Nisy ny mba natao ihany fa tsy arak'ilay resaka tery amorom-patana. Ohatra amin'izany, fialan-tsasatra any amoron-dranomasina no nampanantenaina fa tetsy ambanivohitra no tondran'ireo ankizy. Raha ny teny reto ankizy hoe tsy izao ilay ny fanarahana, valiteny anavina no azo, nga tsy efa nandeha vakansa. Teo iny, fa na ilay fianarana aza, lasa tsy zarizary ihany koa no le foto-tsakafo tsy ara-dalàna. Raha mba nanaitra sy nitaky sakafo mahavoky reto ankizy, bisoky no nomeny ray aman-dreniny, ka iny no niezahana ny tokafana sy natao tsara fono. Santino eny amin'ny zava-misy amin'ny tokantrano antsoina hoe Madagasikara ity ireo, fa maro ny endrika fijaliana mahazo reto zaza, fa mpanantenana pokaty sy fitapitaka, fa voatery manginy reto zaza. Satria raha vao miteny dia mailaka ery reto ray aman-dreny amin'ny kapoka ka mova tsy toy izany ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy ny mpanara-baovao. No tambatabazana ny vahoaka nandritra ny fampilezakevitra ny taona 2024 nampanantenaina tamin'ny taona 2024
nombam-pona tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary iny nitoty amin'ny fifidianana ben'ny tanàna iny. Ny fomba nandresen-dahatra ny vahoaka no tsikaritra fa ny amaro sy ny antombo satria raha mpanakanto no nampiasaina tanam-piandohana. Nandalo tamin'ireny jirona koa ankehitriny natambatra ireny rehetra ireny ary nampiana ilay entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nampitombony ireo fampanantenana sy fisarihana olona satria ny eo tsy tanteraka ary tsy maintsy mitady fomba azahoana ny fon'ny vahoaka indray. Rehefa tsy azo tsony ilay vahoaka dia nandeha tamin'ilay afindrafindao tsy azo avela, nanao ny osika, fandikan-dalàna sy alabato isak'izay misy fifidianana ka lasa fifidianana no nanjaka. Anika toa tsy mataitra ny maro intsony ilay famoahana ny vokatra vonjomaika nataon'ny Seny satria efa fantatra mialoha izay hovaliny, tsy nampientanetana toy ny fifidianana nisy tany aloha. Tanteraka tokoa ilay fitenina oraka herinandro vitsy lasa izay hoe anay ny tanàna ka io fa voapirofo tokoa aloha raha ny Seny manokana no jerena. Dia ho avy indray eny amin'ny fitsarana. Tsy vaovao ary efa mahazatra raha hipasoka nefa malama tamin'ireo vokatra navoakan'ny Seny fa ny andrasan'ny maro ary ny tena vaovao lehibe ilay fahasahian'ireo mpitsara hampiatra ny fianianana nataony hiaro ny tany-tandalàna indrindra manoloana ireo pirofo maro na antsoratra na oronan-peo na antsary hatramin'ireo video efa eo am-pelantanany sy miparitaka amin'ny fampalalam-baovao samihafa. Ny niseho tamin'ny 20 Desambra teo izay efa irahan'ny rehetra mahita fifidianana manakaiky vahoaka no lazaina fa tsy izay no niseho fa fifidianana nampieky ny vahoaka. Any amin'ny fitsarandray zao ny baolina, izy ireo no hamaritra ny amin'ny hoe afaka manantena masoandro mamiratra ve ireto ankizy malagasy sa ho volaka kafotra ka ny omaly tsy miova ihany. Atao majanga ny maraina teo no namoahana ny vokatra vonjomaika ny fifidianana communal sy municipaly. Natao ny 12 Desambra teo betsaka tamin'ireo kandida ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany no tsy nanotrina, tsy namaly ny fanasana nataon'ny Seny noho ny antony maro. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Ny ankamaroan'ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina municipaly ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany no tsy tazana sady tsy nandefa solotena ka tsy namaly ny fanasana nataon'ny Seny tamin'ny fanambarana ny vokatra vonjomaika ho an'ny fifidianana municipaly sy ny communaly ho an'ny faritany ny Mahajanga tamin'ity andro ny sabotsy 1 ny volana Desambra ity. Ho an'ny kandida larana fahenina efa nandefa afatra mialoha tao amin'ny pejiny Andriamatoa Patrika Raharmanana nanambara fa tsy anotrina ny fanasana ny kandida sy ireo mpiaradia aminy. Isan'ny antony ny fifidianana feno osoka, voavidy vola, fizarambary sy fanomezana tike tsindry avy any ambony avy amin'ny fanjakana ka nilazana fa ity kandida ity mahazo miroso na tsy. Isan'ny fanehoan-kevitra narosony ihany koa fa fifidianana tsy mifidy ny maro iny fifidianana iny ka tsy nahitana ny tena safidim-bahoaka izay nolazaina falany. Ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany dia natratra 293 alina ny olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana saingy ny 475 alina sy 3 hetsy tamin'ireo ihany no fantatra fa tonga ny fidy araka izao fanazavana manaraka izao. Distrika Mahajanga voalohany commune Mahajanga voasoratra anarana 136 520 tonga ny fidy 33 574 Vatmanakeri 32 604 Vatwazon candidat indépendant Prositène 3 271 10,03%. Indépendant Ramilson Thierry Benostin Céleste 666 2,04%. HBM 9014 27,65%. Mouvement Gascal 373 1,14%. Irma 15 109 46,34%. Indépendant Raharman Violence Patrick 808 2,48%. Indépendant Touganilina Zafirnefou Vilman 2341 7,18%. Indépendant Abdallah Rosalie 1022 3,13%. Taoriany ny fanambarana iny dia nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa ny kandida Rivo Rakotovao. Ny faharesy koraza manokana fifidianana ny ohatra zavatra rehetra mety ho resy ianao mety mandresy tsy any akory ny olona fa amiko dia tena hoe potika ny firenetika zany amin'ny lafiny fifidianana zany satria ny fanjakana dia napietsika ny ratsy mangaika rehetrarehetra hatramin'ireo projet sociaux
irana amin'ny banque mondiale no manipulen'ny fitondram-panjakana filoham-pirenena ambony mitarika an'izany mba hoentina anaovana izay tiany atao tamin'ny fifidianana. Zary gaga fotsiny hoe io any ny vato azony zareo. Eo ny fizarana vola ary efa nitenenina mialoha io tamin'ny présidence sy ny préfet hoe jerevo ane fa alain'ireo olon'ireo tehiriziny président Fokotany kara-pifidianana. De rehefa tonga ny fotoana 2 andro talohan'izay nalaina le izy tsy hitana le kara-pifidianana. Izy io nampifidianana olona zay nitaterina avy any ambonio, avy any Ambonamaro, avy any Amboromalandy. Zany hoe manodidina mahajanga any manontolo. Efa fantatra io le tonga amin'le teny hoe itorainkoto any amin'ny dadankoto ve? Itory zay. Metraka fitoriny zay par principe sy solidarité amin'ireo rehetrarehetra ny aran-tsindry azo leny era Madagasikara dia metraka fitoriny zay. 4 faingo 7 isanjato araka izany ny taham-pandraisana anjara ho an'ireo olom-pirenena tonga ny fidy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly ny 1 ny volana desambra iny izay azo lazaina ho ambany indrindra raha oharina tamin'ireo distrika hafa eto Madagasikara. Aoriana izao fanambarana vokatra vonjomaika nataon'ny SENI izao dia makany amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireo vokatra vonjomaika ireo ka raha misy ny fitarainana dia alefana amin'ny tribunal administratif na ny tribunal miady amin'ny fanjakana ka ireto farany indray araka izany no mamoaka ny vokatra farany. Mikasika izay voka-pifidianana izay ihany dia nanaitra ny maro io hariva io nisy tao amin'ny tranokalan'ny SENI. Itody Ravalomanana indray no nandresy teto Antananarivo renivohitra ary lala avy amin'ny hery mara no larana faharoa. Tampoka teo anefa tsy hita indray izay vokatra izay ary inaccessible ny tranokalan'ny SENI. Ity vokatra ity izay mifanipaka tamin'ny ilain'ny voaka omaly teny Alarobia. Izao tranga izao izay maneho fa tsy matotra ny SENI ary tsy azo itokisana intsony amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana. Lafa mbavao hafa vetivety ataon'ny mpitondra tombo sy ala ny samy mpiasam-panjakana eto amin'ny firenena ho ny fanambarana nataon'ny syndicat-ny infirmière sy ny sage-femme samy niarambona nisy nandefasana fiaramanidina amonjena ny aina ao ireo ny tazanimpotsiny ary lazaina fa tsy manana ny oentina manana ny fanjakana oninasaina. Naneo ny alahelony manoloana ny fihetsiky ny mpitondra eo anatrehany samy mpiasam-panjakana ny syndicat-ny infirmière sy ny sage-femme. Mitanila ny fanapa-kevitra raisin'ny fanjakana ho izy ireo natranga mitovy aza no mazo ny mpiasam-panjakana. Voatsela izay rasazy iray no may tao amin'ny CSP2 tao Mizilo, distrika ny Manakara ka nilana famonjena aingana. Tsy arak'izay nefa no fepetra no raisin'ny fanjakana. De may tao io rasazy io de tsy nahatsiaro tena sady may 90%. De nentina tao amin'ny CHRR Manakara izy de nangataka moa zahay noho n'ilay paramètre vital zany hoe tena urgence vitale zany le izy atao évacuation sanitaire aty Antananarivo maika par avion de si possible moa izy ny tompon'andraikitra noho ny suffisant moyen financier de nentina par voie terrestre any tany Fianarantsoa. Teo am-perinasa misy no navoan'ilay namanay zany de nefany zay évacuation sanitaire zay tokony mba havonjiny ainy taty Antananarivo no nangatahnay fa tsy ny exige an'le makany andafy zahay de zay zany no anehoan'ny paramedy alahelo amin'izay zava-mitranga zay satria ndosiny fahafatesina le namanay zay mbola 30 taona mahery monja na vita service 10 taona teo anivon'ny asa-panjakana izy. Miasa mitebiteby vokatry ity tranga ity ro infirmiera sy sage-femme indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra ka iantsony izy ireo ny fandraisana andraikitra. Misy jurisprudence tantaraiko anareo tamin'ny volana octobre 2020 zay nisy rasazy nipoahan'ny frigidaire réfrigérateur pétrole tany Fort Dauphin fa tonga de nanome baiko ny ministre tamin'izany fotoana zany hoe alao haingana io sabona aty Antananarivo fa maninona olona efa tsy mahasiaro tena may de tokony mba nalaina farak'izay haingana izy mba afahana mamonjy ny aina de anjaran'ny mpitandro filaminana sy fisarana manao ny fanadiadiana fa raha araka information azonay avy any amin'ny bureau-na ihany sy ny namana ihany zany de hoe nisy barazen'olona zany ohatrany hoe nifatsihana le varavarana tsy ivoahany de nisy arany teny hoe nifatorana izy fa eo moa zany hoe marina ve zay information zay sa diso satria mamperitreritra ihany tokoa aloha hoe raha nirehatra le zavatra de mba naheno zavatra nipopoka izy na hoe may naheno may izy de mba mety tsy andoatra tao izy de mba nanavitra ny tenany
fa hoe nifatotra koa ny tanany anankiroa zany koa voalazan'ny namana ka misy karazana frustration ihany zany amin'le trangan-javatra eo a lay insécurité nahazo an'le namana eo a lay tsy fahafahapoa tamin'ilay zo ny tsabo an'le namana tsy aivona mahery ny iray alina ireo infirmiera sy sage-femme misandrahaka manerana ny nosy miantoka ny fitsaboana ny malagasy avoka-pifidianana ao andrenivohitry Antsiranana dia nahazo ny fandresena ny kandida larana fahatelo Jaovody-Zara Jean-Luc Désiré izay nahazo ny salanisy 520 faingo 170 isanjato tamin'ny vato nandresy ny tenany nateo aza ny sakana maro nandritra ny fampelezan-kevitra araka ny voka-pifidianana Vonjimaika navoaka ny seni izao alina izao ho taterina aminao hoe tamin'ny fampalalambavao rahampitso ny makasika izay fa lasa olana sarobaina ho an'ny mpitondra ny fanesy ny fifindramonina an-tanan-dehibe indrindra ny miazo an-Antananarivo renivohitra maro ny antony raha tsy laza afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny mpampianatra mpiatroka teboka izay tokony hifatohan'ny politika am-panjakana raha tiana ny hitazonana ireo mponina ireo any ambanivolo izay tantsany akamarony ary amokatra ho an'ny tanan-dehibe Ivy Richard tsy takona fen'ny intsony raha ny eto Antananarivo renivohitra ny fiatraikany fiazakazaka ny fifindramonina raha ny tao anatin'ny volotona farany. Porofon'izany raha atao anatin'ny ray mpimaso ny fanorenana tsy ara-dalàna. Mpivarotra moron-dalana sy ireo karazana asa anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra, ireo tsy manan-kalofana sy ny maro hafa. Tranga izay lasa manome endrika sadasady la renivohitra gasikara kanefa mihamafy hatrany noho ny olana samihafa. Any amin'ilay toerana tena sahirana dia tonga amin'ny teny frantsay hoe misy hémorragie mandositra ny olona. Ho any amin'ny olona any amin'ilay toerana somary atonotony io zany arakarak'ilay toerana eo. Zay mahatonga hoe salanisy amin'ny ankapobeny manodidina eo amin'ny 20 isanjato izy. Ho any Madagasikara ho any Antananarivo dia arahantsika anie zao akaiky ny any ambanivohitra tsy tena milamina loatra e. Eo ny vokatra ny henandreo manalina. Satria manino tsy ampy ny rano, maina ny tany. Misy ny olana isan-karazany eo ihany koa ny mpanafika sy ny sisa ny alabory sy ny madinika rehetrarehetra. Dina no ataon'ny olona, mieritreritra ny olona fa any tanan-dehibe izy voary kokoa. Any tanan-dehibe izy mety milamina kokoa. Donga tindray nefa ary zareo tsy mahita asa izy. Misy zavatra manerana dolona ny fitadiavana rehetrarehetra. Zava-doza ny fiazakazaka ny fifindramonina ny tanan-dehibe raha tsy voafehon'ny mpampianatra mpikaroka. Tafiditra anatin'ny renivohitra marefo amin'ny fiatraikan'izany ihany koa Antananarivo noho ny olana sy ny korotana amin'ny endriny rehetra izay efa sedrain'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Mazava ny antony fifindramonina ka anjara ny fanjakana no mametraka ny paikady mifanandrify amin'izay isiny ny filaminana. Fijerina azy dia matetika atambatra ny olona ndray mandeha atabatry ny mpitondra ndray mandeha izy hoe izao no mahazo any Madagasikara, izao mahatonga fahantrana io zao no mahana azy. Fa io mila jerena tsy irairay sasokajiny mihitsy hoe ato zao ny ilainy, ato zao ny ilainy dia manaraka tsara an'iny. Raha fahalalako azy anie reny faritra reny ohatra ny manana koatra inona fotsiny ataon'ireo dia izay ao an'le atonontonony ezaka ny lazako azy moyen terme. Fa ny akory aloha dia inona ny teny ilainy mila filaminana izy apetrao amin'le filaminana, mila sakafo izy ahoana nanampiana azy aloha ahafahany manafy tena aloha. Raha ohatra hoe manana zavatra ho zaraina ny fanjakana any amin'ireny toerana serandreny aloha zaraina voalohany dia avy eo amin'izay mametraka politika mazava. Ankoatra ny olana entin'ny fifindramonina amin'ny tanan-dehibe, loza ho an'ny tontolo ambanivolo ihany koa ny fifindramonina. Ny tontolo ambanivolo eto amintsika izay efa very hatramin'ny 2 hetsy-ponina indrindra ny tantsaha isan-taona. Araka ny fanadihadinana nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fivelaran'ny tanan-dehibe, ny taona 1/2024 ary tokony ambony lavitra noho izay no ny fitombom-ponina sy ny fantrana lalina amin'izao fotoana izao. Fitsoahan'ny tantsaha ny tontolo ambanivolo izay midika fiainan'ny famokarana ka ina hiantraika amin'ny vatana amin'ny famatsiana sakafo ny tanan-dehibe eto amintsika atoato raha tsy misy fijerena akaiky. Miantso ny gouvernemanta malagasy fandinika amin'ny ny mpitondra ao amin'ny Union des Comores isan'ny aneran'izy ireo ny fitondram-panjakana malagasy amin'izany ny fijerena ny fitateran'olona eo amin'ny firenena rotonta
ny fanjakana malagasy izay nanokatra indray ny sisy tany saingy ho an'ny fitateran'entana ihany izay adikan'izy ireo ho fanapa-kevitra mitanila azo ataony miara-miasa fa tokony samy azo tombony ao anatin'ny fifandraisana ny rotonta araka ty fampitambo avao ity hatrany ary naneho ny fahavonona ny fampiresaka ny fanjakana ao amin'ny Union des Comores manoloana ity fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy ity raha tsaivina izay atao arininy fanakatona ny Madagasikara ny sisy tany noho ny filazana fa fiarovana amin'ny valanaretina kolera ka izao niverina ny sokatra saingy tamin'ny ampahany izao. Isan'ny toetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia aoriana izay ny tapany faharoa. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity rafa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova ho Yes. Taverna somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao indray isika hotizantsika avy hatrany. Anisan'ireo sitraka mivantana ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty ny ataon'ny basy Toliara ny distrikan'ny Toliara voalohany. Nisy araka izany ny lanonana nanamariana izany sy nanazavana tamin'ny vahoaka ireo tombontsoa amin'ity tetikasa ity. Anandray ny vahoaka ny Toliara hiteraka fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy goavana ary maharitra izany ka tankafaliana no nandraisan'ireo vahoaka maro solotena avy amin'ny fokotany 420 voakasika vantana amin'ny tetikasa basy Toliara atao anaty distrika Toliara voalohany. Taoriany fankatoavana ara-panjakana ka nozavaina tamin'ireo vahoaka ny mombamomba n'ireo tombontsoa maro hoentiny io tetikasa io. Ny mampiavaky ny fitondram-panjakana zay entin'ny président Andry Rajoelina dia tonga de manao raha hoe ankeriny na raha hoe tonga de avy izy de manery fa mila ny femivahoaky mila fanadikadiana ara-tsosialy fanadikadiana ara-toekarena indrindrandrindra amin'ny tontolo iainana hoe hanao koromariny ty raha ty nofinofy omaly tanteraky androany efa sarivo ny asa atao ao tsy de hoe ny fiasa moronasa eo avao ro hazo tombotsoa fa misy koa natao hoe asa tsy mivantana na emploi induit regny ny mpanao hotely ny mpitatitra gargoty regny ny fournisseur ireo hahazo tombotsoa mivantana iaby mikasiky ny rano zao misy milaza hoe
ranony fiherega eny hampiasay tsy marina zany rano ambany tany any farany laliky zay ro hampiasain'io hisy koa ny asa sosialy ny sekoly ny hôpitaly zay le hoe responsabilité sociétale d'entreprise. velom-panantenana ny vahoaka ny toliara tamin'ny fanazavana no entiny solotena noronasa bazy toliara mikasika nareo tombotsoa iombonana ao anatin'ny tetikasa ary notsindriny manokana ny fanaovana laharam-pahamena ny fampanananasa ho an'ny tanora aty antoerana izay efa nanasa ny hadry ny ela mikaika antsika tanora satria anatin'ny vola fatsamby vola eo mba ho fizovan'ny tanora dia ho amea formation tseky ny tanora ny toliara se commune efa tsy miaraka amin'ireo zay vo atao fifaninana satria mila olo mahay bazy toliara ka atao zay hampahaigny anaky toliara volahandroany ohatsy misy recrutement ao tsika tsy afaky vola hoe tsy aramesika anaky fianaratsoa na agnanaky diego fa laha compétence égaly tsy maintsy toliara aloha miangavy antsika zandry zanaky mba tsy salasala lafa avy zay fotoa zay satria zay le dikan'le 14 mois mba hanomanana ny tanora ho afaky ifaninana ary sady tompony ro mpiasa ao agnatin'izay ao ny arany faly teto amin'ny jardin de la mer moa ny vahoaka tamin'izao nahazoana ny tetikasa goavana izao ary efa tsy mahandry intsony ny fanomboan'ireo vinanasa hatao noronasa bazy toliara fahasarotra ho any tantsaha ny sitraka mahasombolo tsara kalitao mahazaka ny fiovan'ny toetry ny andro raha tsy miditra antsehatra mivantana ny amin'ny fanamorana izany ny fanjakana foibe hoy ny paitoekarena ny mahasombolo tsara kalitao izay lafo no izany ambony mahasokarena hoy ny mpikaroka eo aniva ny fofifa lafo ho an'ireo tantsaha ny mahasombolo tsara kalitao matohitra ireo aretina sy afaka miatrika ny fiovan'ny toetrandro maro ny fandaniana atao na arabola na ara-potoana antony mahatonga izany ho ny tompony andraikitra ny fikarohana eo anivon'ny fofifa na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ny fofifa tao amin'ny alalan'ity tetikasa foot section ity dia namokatra karazana katsaka mahasombolo katsaka mahatanty ny fiovaovan'ny toetrandro indrindra ny tsy fampiniorana eo ihany koa mahatanty ary mamokatra rehefa ohatra ka ny tratran'ilay chenille légionnaire d'automne izay mampikaikaiky atsika tantsaha amin'izao fotoana izao mariana aloha fa ny famokarana mahasombolo tsara kalitao dia tena lafo ary izay mahatonga n'ilay vidiny lafo fa mahazo tombony tsatsa satria raha mividy mora izy any an-tsena dia vetivety kely dia ambany ny vokatra ary ratsy ny vokatra azony fa rehefa mividy izy mahasombolo tsara kalitao dia afaka manodina ny mahasombolo izy ny taona maromaro eo hatramin'ny 5 taona eo misy masokarena ny fikarohana raha ny fanazavana hatrany na eo aza ny finiavana anohana ireo tantsaha tetikasa vatsian'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny ankapobeny no isany azahoan'ireo tantsaha mahasombolo tsara kalitao raha tiana ny anatratra ny fahavitatena ra-tsakafo ny fitondram-panjakana ny tokony ametraka izany ho laharam-pamehana na eo amin'ny arabola izany na ny olombelona na ny ara-pitaovana ny fanjakana zany amin'ny ankapobeny tsy manompana ny programme anasa amin'ny ankapobeny na le politique générale amin'izay resaka fambolena zay eo amin'ny lafin'ny tsy fisian'ny tantsoroka maro samihafa omenan'ny tantsaha lafo ny masomboly lafo ny zesika ampiasaina tsy misy zany eto Madagasikara zay politika mazava zay hoe anarenana marina n'ilay resaka fambolena mba ahafahantsika mavita tena ara-tsakafo ny raha ny tena marina raha ho an'ny Madagasikara zay verintsika manana zay potentialité agricole zay dia tokony ny vola eo amin'ny ivon'izay ministère fambolena zany tokony anisany teny ho betsaka raha tiantsika marina ny hoe ho tafavoaka tonga an'izany Madagasikara zany hoe ho aty Afrika na ho aty amin'ny ranomasina indiana hoe ho voaloha laharina amin'izay fahavitatena ara-tsakafo zay atreto ny finiavana no betsaka avy amin'ny fanjakana foibe eo amin'izay fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena izay fa tsy arak'izay ny asa sy ny politika apetraka ankoatra izay nisy ny atrikasa ny tanterana tery am-piandrinomby ny arahan'ireo mpiantsehatra isa tokony toy ny mpikaroka sy manam-pahaizana eo anivon'ny fofifa ny avy amin'ny food sexemence amolavolana ny paikady ahazahoana mahasombolo mifanaraka amin'ny filàn'ny tantsaha sy ny fiovaovan'ny toetrandro mifandraiky amin'izay dia lafo ny famokarana eto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity hoy ny paitoekarena anton'izany ny fahasarotana teo amin'ireo infrastructure stratégique
iandanja ny vokatra malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taona 2024 ary vao maika ampiempotra ny firenena raha toka tsy misy ny fepetra mifanaraka amin'izany raha ny fanazavana fitianokoloina. Ahitana elanelam-bidy hatrany ny vidin'ireo entana vokarina eto an-toerana sy ny entana farana avy any ivelany raha hita eo amin'ireo tsena ambony ny vidin'ny vokatra anatiny. Fototry ny olana amin'ny famokarana raha ny fanazavany Paitoekarina ny faratsy ny lalana izay lalan-draha ny Madagasikara. Eo ihany koa ny vidin'ny herinaratra sy ny fahatapahana lavareny izay mampitombo ny fandaniana ho an'ireo orinasa. Endanja ny vokatra malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy misy ny fifaninanana raha ny fanazavany Paitoekarina nanaovana fanadidiny. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany dia ny vokatra avy aty Madagasikara zany lasa tsy manana ny plasy nitsony satria par rapport amin'ny raha hoe firenena anankiroa zao manana infrastructure stratégique ohatran'ny électricité resahantsika io sy ny ka Madagasikara izay hoe manana fa tena hoe lafo ny vidin'ny électricité dia tsy concurrentiel koa zany ny entana ondrantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Donc zany any amin'ny balance de paiement antsika zany satria tsika na isika eto toerana raha lasa anao importation BDP ny entana vokatsika koa nefany tsy ho intéressant ntsony satria tsisy vidy satria lafo loatra dia dikan'izany zany balance de paiement déficitaire koa tsika zany dikan'izany zany misy impact any amin'ny économie en général zany. Tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa ny fahalafosan'ny famokarana anatiny io raha ny fanazavana hatrany. Maika ny fepetra izay tokony raisin'ny fanjakana ahafahana mamey ny vidim-piainana. Dia mazava ho azy fa raha andeha ataontsika hoe faritana amin'ny inona moa zany filaza zany hoe ny dingana vitantsika amin'ny fampandrosoana zany dia tena hiempotra tsika zany amin'ny 2025 io raha ohatra ka tsisy fepetra raisina dian'izao raisin'ny fanjakana amin'ny surtout zany le resaka hoe famerenana amin'ny laonina ndreo sehatra roa voalaza reo izay kitro ifaharan'ny fampandrosoana. Du coup reo zavatra reo ao anaty reo zany le ataontsika hoe ao anatin'ny atao hoe état gendarme dia reo zavatra reo tena hoe tsy azon'ny privé atao reo fa fanjakana ihany manao andreo. Raha ireo vidin'ny entana amin'ny ankabeny izay ahitana fiakarana matetika amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao mahatratratra any amin'ny 530 ariary ny kapoaka-ny varigasy vokatra eto an-toerana raha toka 570 ariary ny kapoaka-ny vary stock izay afaran'ny Madagasikara. Moratra ny vidin'ireo entana farana ireo izay manimba ny tsenan'ny vita malagasy. Ambany ny tany fihinanan'ny malagasy ronono raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny avy amin'ny IMDB na ny malagasy Dairy Board Antony tsy ampoan'ireo mpanjifa ny vokatra vokarin'ireo mpiompy ombivavy be ronono ka mahatonga ny fahalafosan'ny vokatra ny fampitomboana izany izay miankina tanteraka amin'ny fampitomboana ny vilona tsara kalitao izay foto-tsakafo ny tsy biby fiompy ity. Christian Jimby. Mbola ambany ny tany fihinanana ronono raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny avy amin'ny IMDB na ny Malagasy Dairy Board nandritra ny fankalazana ny andron'ny vilona teny Atamboketsa district ny Ankazombe omaly. Ronono latsaky ny 5.0 litatra isan'andro no jifain'ny olona iray rabe indrindra izay fatra mbola voafaritra ho ambany raha oharina amin'ireo firenena avy any ivelany. Anton'izany kely ny vokatra vokarin'ireo mpiompy be ronono noho ny fampin'ny vilona tsara kalitao mifanaraka amin'ny filan'ireo biby fiompy ireo. Mbola ambany ny finanantsika raha mihoatra manao fampitahana amin'ny any an-dafy ny finanantsika eto Madagasikara zany ronono mbola tsy mahazo 15 litre zany tsika hoe 15 kg na 15 litre par personne par jour raha tsy manana an'izany. 40% ny vilona ihany no mbola vita hatramin'izao. Dia nanao vinavina tamin'ny 2022 hoe 44 000 tonnes no vokarina. Ary zay anisany mahatonga an'izao hetsika rehetra zao hoe hitarana ny toerana volena vily, tiarina amin'ny toerana midadasika, ny toerana volena vily. Ary na toerana tsy midadasika ary dia atao izay fomba antarana ny fambolena vila satria ilaina ao anatin'ny fiompiana ombivavy be ronono indrindra ny fambolena vila satria izay ihany no ananana kalitao na ronono tsara sy betsaka.
maro araka izany ireo teboka mila jerena raha tiana ny ampiroborobo ny famokarana ronono avy amin'ireo ombivavy ronono eto Madagasikara ohatra ny fanazavana andaniny ny fampitomboana ny famokarana vilona fa eo ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny doro-tanety. Tafidina manokana ihany koa ny ety Tampoketsa anehoana ny fialana amin'ny doro-tanety endrika iray fisorohana amin'ny doro-tanety satria ety malaza be amin'ny resaka doro-tanety sy amin'ny resaka asan-dahalo dia ny asa fiariana toy itony dia afaka edivana tsara mihitsy amin'ny resaka asan-dahalo. Ny fambolena vilona koa ny fampiasana ny tany dia efa endrika iray ialana amin'ny doro-tanety. Dia ity koa nanentanana ny resaka fambolena maharitra isan'izany agroekôlôjia izay mampiasa ihany koa ny bozaka izany hoe ialana amin'ny doro-tanety dia ampiasaina ny bozaka mba hanaovana rakotra ny voly na ihany koa amokarana zezika komposta. Totsaina omaly teny Tampoketsa distrikina Ankazobe ny fankalazana ny andron'ny vilona izay niantsoroan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny avy amin'ny MDP sy ireo mpandrarà misehatra amin'ny fiompiana ombivavy be ronono. Nentina nanamariana izany ny fambolena vilona amin'ny velaran-tany midadasika ho fampitomboana ny famokarana vilona eto amintsika sy nentina nanentanana ny mponina iadiana amin'ny firongatry ny doro-tanety. Atreho ny fiarantsika eto amin'ny kilasy tovovavy isorana fiainana anjohitra amin'ny farany fitinykolona ny mitondra ny fampahalamboavao amin'ny rahampitso ny tena kosa metraka ny mandra-pionay indray. Veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.